Raitsika ny hira fahenina amby roapolo amin'ny firana fanampiny ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Anio alahady fadimy amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 izay alahady fahavalo manaraka ny Trinité ary amaranantsika ny fibanjinana ny loha hevitra hoe miorena amin'ny antson'ny Tompo. Ny sampana mpanazava no hitarika antsika amin'izao fanimpom-pivavahana izao. Ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha rahantsika mamaky ny Salamo 100. Salamo 100 ny andininy rehetra. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesy ao anatrehany amin'ny fiobiana. Ao ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy dia olony sy ny fiandrana, midiro vavahady ny amin'ny fisaorana ary makianjana amin'ny fiderahana. Misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehova mandratra famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinana. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
vavakisika. Tompo, misaotra anao izay efa notantaninao dia mbola tafanginy eto indray hisaotra sy hidera ary hankalaza ny anaranao. Dia Tompo, misaotra fa mbola afaka mihaino indray ny sitraponao dia mangataka amin'ny fanahinao masina hiasa ao anatinay tsirairay avy ahafahanay mandray izany. Tompo, manatitra feno izao fotoana izao. Amin'ny anaranao masina no nanaovana izany vavaka izany ary sitrakainy mampiaraka izany amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe Rainay sy any an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny nasaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny amelanay sy ny eloka taminay, ary aza mitondra ny afaka-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary ny vinahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana isika rehetra ry havana. 470 ny andiny voalohany sy ny faharoa iraintsika hitsanantsika ny tenin'Andriamanitra. Kamaksiany teny soratra masina sy arak'izay hita amin'ny Isaia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita izany dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taonana fahatesan'ny Hosea mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary ny hebahebana akanjony nahafeno ny tempoly. Ny serafy mantsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanidinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninainy ny tany rehetra. Dia ny orooro ny fanambany tokonany noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izy, lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanantonay ny serafy anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara ary natehiny vavaka izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny Tompo ao nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao, ity aho, irao ao. Amen. Mbola hotohizantsika ny famakiana ny teny arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola nifofofohy fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompiany dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy
mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaiky ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra taminy ka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izao ny Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mankanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana: ry Ananiasy? Dia hoy izy: inty aho tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy: mitsangana ka mandeha any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy. Ka iza ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namarina nanao hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tia koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny Tompo taminy: mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'izay ntilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habetsahan'izay tsy maintsy areta no voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly rahalahy, ny Tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiratany masonao ary mba ho fen'ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano ny alavy tamin'ny masony. Dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Amen. Hafaranantsika amin'ny vakiteny. Izany dia hitantsika amin'ny Matio toko 4, andimy 7 ka hatramin'ny 12. Matio toko 4, andimy 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita izany dia ho vakiana eo am-pitsanganana. Ary no mitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita olona mirahalahy, dia i Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha anaraka aho fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niharato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa. Dia i Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara-mipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely. Ka namboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Fany masinao asinay amin'ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra tomponay tsara indrindra, saotra dia rahalaza voninahitra indray no atolotra ianao Tompo, fa ianao nanome anay izao fotoana izao ahafahanay miombom-bavaka eto indray atao anatin'ny tempolinao masina. Ankehitriny dia andeha ho hazavaina aminay indray ny teninao Tompo, ka mangataka amin'ny fanahinao izahay mba ao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny anjara sakafom-panahinay indray amin'ity anio ity,
ary mba tsy hopain'ny mpianadiny izay efa ho mpian'ny mpankatoa amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Isaia toko fahaenina. Ny atao hoe mpaminany antsoina hoe nabi amin'ny teny Hebreo dia olona mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Zany ny fepetra voalohany izy mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Matetika izy disoina olona mpanao faragagana na milaza zavatra ho avy na milaza zava-miafina, fa ny tena mampaminany dia izy solombavan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy miteny hoe izao no lazain'i Jehova. Ny bokin'ny mpaminany dia tsy maintsy ahitana zay teny zay foana tonga tamiko ny tenin'i Jehova, na izao no lazain'i Jehova ko amara Adonai, hoy izy ny teny Hebreo. Ireo zany dia mpaminany mpitondra an'Andriamanitra. Tsy Jeremia zany tsy nanao fahagagana, Isaia zany tsy nanao fahagagana, fa matetika fangarontsika ny mpanao fahagagana sy ny mpaminany. Mpaminany mety hanao fahagagana sy fanomezam-pahasoavana fanampiny zany, fa izy mpitondra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ireo dia olom-boa antso manokana, ireo dia atao hoe olom-boa ositra, Mesia koa reo na Kristy, satria voaositra ny dikany hoe Mesia na Kristy. Entsika dia fiantsoana amin'ny Isaia nantsoina ho mpaminany. Vakitsika ny Isaia toko fahaenina andinin'ny fahavalo. Isaia toko fahaenina andinin'ny fahavalo. Vakitsika aminaran'ny tompo manao hoe ary nandrefemin'ny tompo aho nanao hoe iza no iraha ary iza no andeha irakay dia hoy izaho intia iraho aho. Andriamanitra no miantso, Andriamanitra no miteny iza no irahako, iza no andeha irakay. Isaia no mamaly intia aho iraho aho. Fa mialohan'ny famalinany antso io nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Isaia. Ary zavatra mitranga zay no akatsika ny lohahevitra hoe kristianina miorina amin'ny antson'ny tompo. Resaka antso na vocation eto hoe kristianina miorina amin'ny antson'ny tompo. Ahoana ny orenan'i Isaia? Zavatra roa ihany singantsika amin'izany. Dia ny voalohany dia hoe manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Nanehon'ny tompo ny fahefana sy ny voninahiny amin'ny Isaia. Vakitsika ary ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka, nahitako ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrana avo sady manerinirina, ary ny ebakebaka ny akanjony nafen'ny tempolo. Nisy serafina mitsangana teo amboniny sady nanana elatra enina avy. Norona amin'ny tavany, norona amin'ny tongony, ary norona amin'ny didiny. Ary nananitra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tamin'ny rehetra. Dia ny orooro ny fanamgaminy tokonana no ny feony ireo nananitra ny feony, ary ifeny setroka amin'ny trano. Zay le voninahitr'Andriamanitra hitany Isaia. Seza fiandran'Andriamanitra avo be manerinerina tsy taka-maso, rambona akanjon'ny Andriamanitra fotsiny nafeny ny tempoly.
zay le hoe maneno fahefan'Andriamanitra. Ary zay le hitan'ny Isaia zay. Tsy vitan'izany fa nisy serafima, ny serafima na ny serafin dia karazan'anjely ambony karazana. Misy anjely ambony karazany roa ao an-danitra, ny ray kérubima na chérubin, ny ray serafima na serafin. Ireo dia ambony karazany ireo. I Satana dia kérubima anankiray tsara tany an-danitra ny mivadika. Ka ity serafima ty anjely mahery masina ity manana elatra ny elatra mariky ny fahefana. Ny elatra masina io anjely io fa sa mijery ny voninahitr'Andriamanitra. Ny elany anankiroa nanarona ny tavany mba tsy hahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny elany anankiroa nanarona amin'ny tongony mariky ny fanendretena zany tsy mendrika hijanona eo akaikin'Andriamanitra. Dia ny enina fahaenina fahadimy sy fahaenina amin'ny dinany. Amin'ny mahamasina n'io anjely io natakonany arany masony hitany foana ny lalana lehany. Fa mariky ny fanajanan'Andriamanitra izany. Ary zany no tokony ho fatatsika hoe rehefa misy antson'Andriamanitra dia tokony anaiky fa masin'Andriamanitra tsika. Misy fahefana zan'Andriamanitra izany, be voninahitra izany. Itsika dia kankana sy lavenina ihany, tsy mendrika ny anatrika ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ireo anjely ireo mifamaly ny asan'ireo dia miteny isanandro manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Manambara fahamasinana tapitrohatra zany teny miverina intelo zany. Feno ny voninahitra tamin'ny rehetra. Ny orooro ny tany amin'ny testamenta aloha dia mariky ny fanatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny setroka mariky ny fanatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika ny fiangonana avantsika ireo rehefa mivavaka dia manisy setroka izy ahatsiarovana zany fahamasinan'Andriamanitra izany. Ka Andriamanitra ny antso antsika dia masina. Manamasina antsika izy. Ary zay fahalebiazan'Andriamanitra zay dia mahatonga antsika mba manetry teny anatrehan'ny fahefana. Kely tsika manoloana ny fahabeazan'Andriamanitra zay tompony aby, tompony fahefana. Ary maniraka ny anjeliny izy mba hiaso anatintsika. Andriamanitra miantso, izy ny rahako izy nandeha irakay. Eritrereto ny angezan'Andriamanitra miantso. Tsika raha antsony manampahefana dia mba miomankomana, manao metimety. Fa eto Andriamanitra no miantso. Adinitsika ny alehiben zany Andriamanitra nanainga tsika aviany amin'ny tokatra amintsika mba iaona aminy. Dia manontany izy no irahako, izy no andeha mba ho irakay. Anirakantsika izy isolo tena azy. Ana amin'ny toeram-pianaranao, toeram-piasanao, ana amin'ny fianakavianao, amin'ny tokatranonao ianao dia solo tena le Andriamanitra lehibe io zay naniraka ny Isaia eto. Ary zay mahatonga ny Isaia nanetiteny lozako maty aho. Fa Andriamanitra tena mpanjaka no miantso, no manatrika manome ny fahefana. Tokony hanetritena isika. Jerenge ny fomba ny antsony Jesosy ny mpianatra, Matitoko 4. Baiko fa tsy fiangaviana. Ny fiantsonan'ny mpianatra rehetra tsisy hoe miangavingavy, ary matetika dinitsika zany. Fa Petera sy Andrea rahalahy mpanarato petraka amoron-dranomasina tonga Jesosy, tsy rony tsy ventina izy dia maninona? Miantso izy. 7:20 vakitsika. Ahoana ho sisa? Dia ho Jesosy taminy. Andeha naraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka naraka. Io tsisy fiangaviana fa baiko. Andeha naraka, ovana ny fomba fitedavana, ovana ny fomba fiasa, ovaina ny fiantso anareo, ataoko mpanarato olona ianareo. Izay le mankatoa avatrany. Zay nahazan'ny Petera nandao ny arato izy nanaraka azy. Mbola misy olona amin'ny rahalahy hafa koa Jona sy Jakoba miaraka amin'ny rainy sy ny sambo kely. Tonga dia nantsony Jesosy fotsiny. Ahoana izy nandiny 2:20. Dia nandao ny sambo kely sy ny rainy. Rainao ilozanao, sambo kely ny arinanao ilozana. Baiko fa tsy fiangaviana. Ary zay le voninahitra ireny fanekena Andriamanitra reny mila mankatoko isika fiangonana na rafitra na biro-piangonana reny hitsapan'Andriamanitra anao ianao pe mba manaja zany fahefan'Andriamanitra izany. Zay ny sy ny rafitra, mpitondra sy ny sisa eto amin'ny fiangonana.
ary zay ndraindray manahirana nisy olona nangataka mariazy avy any velany eo amintsika ao endana amin'ny chapelle fa fiangona raisam-ponoana le zazalahy mivavaka amin'ny fiangonana protestanta mbola tsy mpandray kalakely avy amin'ny fiangonana zandrina mbola tsy mpandray koa dia nitenenana izy hoe azo ny ataony mariazinareo fa nareo mianatra dia rehefa mianatra nareo dia ataony mariazinareo fa zay tsy manery anareo ho raisina ho mpandray fa mba mianatra ianareo mahalala tsara natao hoe inona no Andriamanitra aona ny tondrana ny tokantraminareo fa mila bagage avatrany le kalakely mivantravatra fa ahoana moa zay niterenareo le bandy aloha zany tsy hita tableau zany fa ry zalahy manko rehefa anona zay misitrika ry zalahy fa le vehivavy ihany ny hitanao eo matoa tsy mankeo le ankizilahy misy zavatra tsy normal efa mahazatra anay izy zany tsy eo fa le renisy le kalakely ho vady ny tonga eo fa ahoana tsara hoa fa mala am'le mpitandrina mizadra raha ao izy hoe ka ohatra niterenareo zany le izy ozy izy dia avy any anatona tamin'ny kalanga terena mankaty ianao ne tsy terenanao mariazy ato aza terenao koa zay anao mariazinao fa ianao saina mianatra ary tombotsoanao zany dia le izy zany tsy maintsy manao an'izany tsy maintsy manao an'izany hoa ianao fa zay nge tsy manery anao ifindra fiangonana oka zava ary tsy manery ianao koa tokony hampandray fa mandiny teny ianao ary soratra masina ampianarinay fa tsy ampiaritra zavatra hafa akory zay fa ianao tsy terena mankaty ary manaraka tsy tambatambazina koa ianao mariazy aty fa hafa zany izy fa raha fiangonana tsy manampitamby zany manahirana tsy manampitamby anay aty amin'ny chapelle tsy manampitamby anontany le olona raha misy manampitamby tsy tambatambazina mankany an-danitra rehefa tsy andeno azy mandeha anontaniany zareo zany fifanahino an'izany zareo ka Jesosy ry manampitamby ozy mpampianatra teolojia tompoko miteny aminao asehoy ana amin'ny soratra masina zany Jesosy manampitamby zany raha misy aizany baibolinao asao voa zao dia zao raha mahita ianao fa olona manome pakesy baiko no hitako za mpampianatra teolojia hira zany Jesosy manampitamby zany hira fa na soratra masina tsisy an'izany nomboka nisafosafolo za mampianatra anio fa asehoy amiko raha mahita an'izany ianao hoe Jesosy nanampitamby olona na indray mandeha raha asehoy amiko izy dia miteny hoe zay manatinay tsy mba ho laviko mihitsy manatona aloha ianao zay nodikan'izany fa izy ndre tsy hanampitamby ianao ary Jesosy mitandry ondry very fa tsy ondry inona le tsy sahanareo tononona ondry midoky ka oka tsara hoa fa tsisy an'izany ao entaniny ianao mankany an-danitra fa tsy tambatambazina dia rehefa tsy mety aminao zay aza mankaty fa modia lionao manapapakevitra aza miresaka mariazy fa raha tapakevitra ao mivereny eo amin'ny zoma miveriny izy ny zoma ka le olona indraindray fa avoazan'le olona mieritreritra io tambatambazana izy fa efa n'Andriamanitra io nisy olona anankiray indray ray aman-dreny be fa raha tsy vava amin'ny olona rehetra izy mivavaka tsara fa tena olona maloto vava koa le olona amin'ny fiarahamonina zany hoe tsisy fihavanana mihitsy ny vava loka tena lokany ny vava rehefa tonga amin'ny fotoan'andro efa mamia lehibe izy efa tokony ajano ny vavy io mbola manao ihany tsy aizana tonga ny fiaraharany zareo fa dia niala arabe tapaka telo ty tapaka telo tsy nisy olana nantena mihitsy ho sitrana fa dia nihidy vavy tiona ampidirina sakafo nihidy io tanatin'ny efa bolana olona fa lehibe andeha monjy retirety zany fatatsika fa nitaolana tapaka tsy mitohy iny fitenenana fa zao nandiny teny izy tanatin'izany afaka efa bolana nitohy azo itaolana tsisy olana nantena mihitsy mbola hitohy io fa miresaka tsara mavita ny rehetrarehetra mitsako taolana zany olona zany amin'izao rehefa naniro Andriamanitra tsika ne tsy pindry kely fotsiny nataon'Andriamanitra amintsika ne tsy zakatsika fa io fahefan'Andriamanitra io mba jere fa manana fahefana amin'ny fiainanao manontolo io amin'ny zavatra rehetra ary zay mahatonga ny Saia miteny lozako lehilahy maloto molotra amin'ny firenena maloto molotra manetry tena ny dikan'izany raha ny Saia ny maloto ny molotra ny antsika paladikatra amin'ny tampon-doha militsika manaiky ny fahefan'Andriamanitra anatin'izany antso zany manana fahefana aminao Andriamanitra amintsika rehetra fa ny faharoa dia zao na dia maneho ny fahefana ry izy maneho famindrampo
isika koa dia olona manaiky ny fahefan'Andriamanitra fa isika koa dia olona nahazo famindram-po vaky itsika ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 Isaia 9 andininy 5 hatramin'ny 7 vaky itsika amin'arany to dia hoy za loza fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny maso dia nanidiny natinany serafima anankiray tondra venafo tenantany izay nalainy tamin'ny tandro avy eo amin'ny alitara ary nateny vavako izany ka hoy izy iny rehefa miteka molotra ao dia afaka ny eloko ary voavela ny fahotana na dia masina ary Andriamanitra manana fahefana izy mamindra fo izy rehefa mahatsiara ianao fa maloto molotra amin'ny firenena maloto molotra ny fiarahamonina misy anao dia fiarahamonina ratsy mivoaka ianao mangovotra hoe poketra anao ankaiza anaty boisy ianao sahirana ny fianaran-janakao manahirana fa ny sekoly koa misy mpifokarongony mampianatra zavatra hafahafa firaisan'ny lahy sy ny vavy azo ny zaza nampianarana any azonan'izany amin'izao ny fiarahamonina mihitsy ny manahirana zay le hoe malotomolotra anatin'ny firenena malotomolotra zavatra rehetra kolikoly fa ianao manao ny marina indray no hafahafa ianao indray ny sampotsampony fa tsy malala fomba za amin'ny fiarahamonina misy atsika Andriamanitra mamindra fo ny raha ny serafima anankiray izay masina indrindra nitondra vainafo avy amin'ny alitaran'Andriamanitra tandidiny Jesosy Kristy io alitara io dia nalainy tamin'ny tandrina tenay zany napetany tamin'ny vava zay le fanadiovan'Andriamanitra mamay ianao fa diovin'Andriamanitra efa molotra io tamin'ny Isaia afaka ny elokao voavela ny fahotana zay le Andriamanitra masina fa izy manamasina antsika manome antsika fahamasinana izy mamindra fo amintsika izy tsisy mendrika na iray ary tsika hanokatra ny vavantsika hira ho an'Andriamanitra fa efa nipetahana izany vainafo avy an-danitra zany tsika tamin'ny naovana batisa atsika dia afaka mirerentsika hoe inty iraho ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra miantso dia mamindra fo tahaka namindrany fo tamin'ny Paul dia efa nahafaty olona Paul dia andeha ampigadra olona ny lalany Damaskosy eto nahazo taratasy avy tamin'ny fitsarana andeha ampigadra olona ny sehon'ny tompo ary zay ny famindram-pony itsika zay mieritreritra faran'izay maloto no andehanan'ny tompo atono ny sehony tamin'ny lalany Damaskosy Saul nahoana ianao no manenjika jamba izy 3 andro tsy nihinan-kanina tsy nisotro mafy zany fa nandiny teny izy rehefa ny rana ny asa metra tamina amin'ny salasala hoe randrangah zany ange tena olona faran'izay ratsy toetre mpamon'olona andeha nagadra olona ary ny mission hoy izy Andriamanitra hoe efa voavela efa voadio izy ndany fa izy indray zao no ataoko mpitoro ny filazantsara ianao koa izaho koa tsisy mendrika na dia iray ary fa ny eo ny tompony famindram-pony isika isanandro atsangany hozanantsika diovontsika ka namahoana fijery ny olona atsika hafa ny fijerin'Andriamanitra anao olona efa namindrana fo ianao olona azo tokisana ianao olona azo irahana ianao dia zay mahatonga azy tsy misalasala mamitana anao izy no andeha irakay izy no irahako ary zay mahatonga antsika afaka mamaly hoe inty iraho ary zay no ampianarin'ny tompo atsika mamarina ny hevitra ny orona amin'ny antson'ny tompo miantson'ny tompo dia miaraka amin'ny fahefana omeny ianao io fahefana io ambassadeuran'ny Kristy koa ianao amin'ny toeram-piasana amin'ny toeram-pianarana amin'ny zavatra rehetra ianao zany rehefa manaiky ny fahefana io dia irahany koa amin'ny alalan'ny fahefana ary ny faharoa rehefa maniraka anao izy dia mamindra fo aminao manangana anao zanaka ary tsy ho resiny ratsy ianao satria Andriamanitra no momba anao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Havana malahitra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra zany manoloana ny famasinan'Andriamanitra dia antsika rehetra nehtry tena iaiky ny tsy fahatanterantsika
ka anaraka aopotsika izao vavaka fifonana izao. Vavakisika. Ry Jehovah Andriamanitray, Andriamanitra masina ianao, ary manoloan'izany famasinanao izany dia mahatsiaro menatra izahay, satria maloto hatrany ampaladika hatrany atampon-doha, ary avy amin'ny firenena malotomolotra, firenena anjakan'ny fahalovana, ny faharatsiana izay miseho sesilany eo amin'ny fiainanay. Mifona aminao zay ry Tompo Andriamanitray, satria misy fotoana zay tsy mba manana fanetretena tahaka ny Isaia na tahaka ny Saoly, fa toa manamaritena mandrakariva ka tsy mahatsiaro ny fahalemenay, tsy miaina ihany koa ny fibebahana, ary tsy manaiky ny fahefanao eo amin'ny fiainanay. Dia ny fahefanao zay miantso anay rehetra, ary ahafahana ihany koa mijoro vavolombelonao. Misaotra ry Tompo Andriamanitray, satria izany fahefanao izany ihany koa no efa nentinao nanehoana ny famindrampo, nanehoanao ny fahasoavanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ary izany no anananay fanantenana ankehitriny, ahafahanay mifandray miombona aminao Andriamanitray indray. Mahatoky izay ankehitriny fanirahanao Jesosy Kristy Tomponay izay nalatsaka ao indray mandeha monja ho anay, no afaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra hanadio anay. Misaotra ry Tompo Andriamanitray ny amin'ny fiainonao izany vavaka fifonanay eto anatrehanao izany. Amin'ny anaranao Jesosy ihany koa no iombonanay amin'izany. Amen. Hira fahatelo amby telopolo amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany. Tsika zay nanetry tena ny bebaka marina tokoa ny fona tamin'ny fotsika teo anatren'Andriamanitra, mitsangana ry havana andray ny teny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra tsika isika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe izao anorina ny fanekeko aminao, ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehova, mba hatsiarovanao sy angahaizanao ary tsy iloavanao vava intsony no ny enatrao raha mamela ny elokao amin'ny nataonao rehetra ao, hoy Jehova Tompo. Koa ambara amin'ny finoana ry havana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo rehetra midy rano Tompo, sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Isaorantsika ny Tompo noho izany famelan-keloka azontsika izany ny hira 410 ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo. Bye.
manaraka isika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao zany amin'ny sitraponao zay nambaranao taminay indray ankehitriny dia niahatonga anay rehetra mba ho kristiana miorina amin'ny antsonao. Dia ompino manaiky ny fahefanao Andriamanitra amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny tenanay manontolo ary miaina ny famindram-poa zay nentinao nataonao anay tsirairay avy ihany koa. Noho izany ry Tompo Andriamanitra no ametrahanay atao anatrehanao ny fiainanay. Apetraka voalohany indrindra ao ampelantananao ny fiainan'ny fiangonana misy anay iombonanay ankehitriny, ny fanomezam-boninahitra anao no ny ahafahan'ny fiangonana mideranao manome voninahitra anao no ny mpitandrina vaovao zay omaninao ho alefanao indray any an-tanimbolinao. Eo ihany koa reo mpanomponao zay natsonao amin'ny asan'ny mpampianatra hanabe ny zanaky ny fiangonana, ny zanaky izao firenena misy anay izao. Ny fanainao Andriamanitra ny taridalana azy ireo ary tsaronay ankehitriny ihany koa ny synode lehibe zay kasainay amin'ny volana ho avy eo. Ny mpizaika rehetra, ny fanomanana rehetra, ny fikarakarana dia aoka mba hoe mba ny fitarihanao hatrany no ahafahan'ny fiangonana manomana izany. Ankinina aminao ihany koa zao fitaizam-panahy misy anay tsirairay avy izao mba ho tanteraka aminay ny teninao, ho kristianina, ho mpanompo miorina amin'ny antsonao izay rehetra ka hanompo anao anaiky ny fahefanao Andriamanitra amin'ny tenanay ary izany fahefanao zany ihany koa no aoka hitarihanao anay tsirairay avy amin'ny asa zay tanterahanay. Mangataka ihany koa zay mba ho aminay mandrakariva ny famindramponao ahafahanay midera sy manome voninahitra anao amin'ny fahamarinana hatrany. Izany fahasoavanao sy famindramponao zany ry Tompo Andriamanitray no hitarika anay tsirairay avy ihany koa raha manomboka ity herinandro vaovao ity izahay. Ankininay aminao ny asan'ny mpanomponao tsirairay avy, ny fianarana, misaotra satria vita soamatsara ny fanapidina-panjakana faharoa tamin'ity taona ity dia ankininay aminao ny valin'izany indrindra ho an'ny zanaky ny fiangonanao. Ankinina aminao ihany koa ireo zay mbola ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat ankehitriny, ny fanainao masina ny fanahin'ny fahendrena avy aminao hitaridalana azy ireo hatrany. Vavaka izay ho an'ireo namanay ao anatin'ny tsy fahasalamana, hamangy azy ireny ianao mba tsy harovany ny fanavotana, ny famonjena ary ny fanasitranana zay omena ao Andriamanitra azy. Dia fanasitranana mandrakizay fa tsy mandalo fotsiny ihany. Izay rehetra ao anatin'ny fampahoriana amin'ny endriny samihafa ry Tompo Andriamanitray dia ankininay aminao an-trano ny fanafahana azy ireo. Ianao no ombanay rehetra ny zanaky ny fiangonanao na ny eto toerana na ny any ivelany any amin'ny toerana maro isan-karazany dia samy ho ahinao avokoa zay rehetra. Zay rehetra mahasoa anay dia ankininay aminao an-trany ary ny firenenay dia ankininay ampelantananao an-trany mba ho firenena miaina ny sitraponao ary firenena ihany koa miaina ny fiadananao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny olona voavela ka riavana dia samy joro vavolombelon'ny finoany ka ny fanekem-pinoana laharana faha-efatra no iombonantsika amin'ny ity anio ity. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanakon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabi eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatra tokoa fa izy no izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Manasa anareo azo toerana ry havana. Anomampanahy ny mpanefana sany tompo rehetra 2:50 hitsangana ny mpanefana sany tompo rehetra sy izay meritreritra ny atokana ho amin'izany sakramenta masina izany. Tompo ô vai ny foko 2:50.
Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny faharoapolo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Hebreo any amin'ny faraparan'ny testamenta vaovao any ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo sy ny faharaiky amby roapolo amin'ny faraparan'ny testamenta vaovao. Mampanao entretien olona hanao fanadinana pasteur anay dia rehefa vita ny examen dia misy psychoteknika sy ny sisa dia asaina madibadika beboly dia raha zokony anankiray tadiavy ny Hebreo dia any amin'ny Genesis izy mitady izy dia ohatrany tsy tafa ty ray ty. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo vakitsika aminaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadamina izay tonga Jesosy tompontsika hiandry lehibe hiala marika tonga ny rano fanekena mandrakizay izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapo hiasa ao anatinareo izay hitasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Karazany soratra inona moa ilay nivakitsika teo? Karazany soratra inona izy io? Taiza ny fahenontsika an'io matetika? Tsodrano. Resaka momba ny tsodrano tsika, tsodrano zava-mahery. Ireny tsodrano ireny zany henona tsara ny tsodrano fa misy zavatra tonon'io. Ary mohatra no heverintsika. Misy zokilanay izay kamokamo mivavaka dia tara foana izy matetika. Dia rehefa tenenina zany izy hoana zokilahy tara za tsy mbola tara izy nandeha mivavaka. Enao efa toro-teny miditra mbola tsy tara ny tsy tara izy lery. Enao efa tamin'ny filazana raha tonga tsy tara farana amin'ny inona moa ny tena lazanao fa tsy tara. Hoy izy hoe raha mbola tsy tara tsodrano dia mbola tsy tara. Ka misy amboniny tsodrano izy anatin'ny liturjio izy. Ohatrany marina ihany le teny fa nazany ara takamotra so ihany fa niova izy taty arina. Le tsodrano zany tsy any pasteur izy io zay mahafa an'io fa n'izy izy io an'Andriamanitra. Io tsy mitovy amin'ny tsodrano razana tsodrano ray aman-dreny an'Andriamanitra le tsodrano. Ka Andriamanitra ihany mahalala zay mahazo an'io rehefa mody. Ny olona ray fiangonana tsy voatery azo tsodrano daholo. Kanefa ny manahirina rehefa tsy tsodrano ny entinao mody dia inona? Roa ihany ny zavatra omen'Andriamanitra na tsodrano na ozona. Dia izay ny tokony eritreretina tsara io tsodrano io. Tsodrano anankiray zao ity inona no entin'io ianarantsika? Tapany voalohany dia Andriamanitra ny fiadanana. Izy ny tompon'ny fiadanana. La clé ny fiadanana. Fanalahidy ny fiadanana. Aminazy zany no misy an'io. Io le Andriamanitra ao. Misy famaritana zany. Famaritana momba ny Jesosy koa mpiandrondry lehibe. Izy no miandry anao, mikarakara anao, mitsabo anao raha marary, manome hanina anao. Ary misy rano fanekena mandrakizay ao anatiny ao. Rehefa natao batisa zany ianao mpanefana samy tompo ianao dia mihinana no famandrany Kristy. Tsy azo fafana zany rano Kristy zany aminao. Ary zay mitoko anao rano fanekena mandrakizay. Tsisy afaka mamafa ny aminao ninona tenen'ny olona momba anao efa manana ny rano fanekena ianao. Geza be zany zay le Kristy niala tamin'ny maty zany io koa nanangana anao amin'ny maty. Zay ny tapany voalohany. Tapany faharoa izy ane atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapo. Izy zany mahatonga anao parfait ninona fijeriny olona anao. Andriamanitra manamboatra anao manefy anao amin'inona ho amin'ny tsara rehetra. Haitsika io rehefa manao ny tsara Andriamanitra no manefa antsika ho amin'izany. Hiasa ny sitrapon'Andriamanitra izy manao an'izany. Ary ny ngeza be ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny tsodrano zany Kristy miditra ao amintsika ao. Ka izy no miasa ao anatintsika. Mahatonga anao ny tsara, Kristy no miasa. Mahatonga anao tsara fanahy, Kristy no miasa. Mahatonga anao mahavita zavatra, Kristy no miasa.
Andriamanitra mitsofoka ao anatinao miasa. Zavatra ngeza be zany a. Itsika zany rehefa mody a, misy Andriamanitra miasa ao anatinao. I tompoko ny mahatonga anao ndray ohatra ako. Misy fotoananao tezitra amin'ny olona anankiray manao ratsy. Ratsy fijery azy ianao. Olona tsy fanao ianao io a, avy ianao eo naminy. Efa nomaninao zao zany ataoko mamay. Rehefa tonga nefa le olona niova tampoka ny hevitra. Zavatra hafa indray no nataonao. Lasa nanampy azy ianao. Lasa nalahelo azy ianao. Dia fanontaniana, iza ny tena nanao ny zavatra tsara iny ianao sa Andriamanitra? Andriamanitra. Zay no ohatra anankiray amin'ny fiainantsika. Niova tampoka ny programanao. Satria izy mitsofoka ao anatinao ao, zao indray no asaiko ataonao izy. Zao indray no ataonao. Ity indray no lalanao. Zay no dikany tsodrano io a. Iasa ao anatinareo. Zay ankasitrahana. Andriamanitra zany tsy miteny hoe manaova ny marina. Fa inona nataony? Mitsofoka ao anatinao izy a, manao ny marina. Andriamanitra tsy miteny hoe manaova ny tsara ihany. Fa maninona koa izy? Miditra ao anatsika izy a, izy ihany manao le tsara. Tsy vitatsika ny manao ny tsara. Tsy vitatsika manao ny marina. Fa izy no mitsofoka ao anatsika, azo atsika manao an'io. Zay mahafahafa ino Andriamanitra io. Izy mitsy manao an'io anatsika. Zay no mahatonga anao afaka mihavana amin'olona ihany. Zay mahatonga anao afaka manao asa soa ihany. Zay mahatonga anao mavita zavatra tsara ihany. Satria izy mitsy a mitsofoka ao aminao ao. Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Zay no manao asa tsara ao anatinareo. Andriamanitra. Izy zany mitaky. Andriamanitra zany a ny tena leader. Fatatsika le hoe leader ndraindray misy kisarisary ataontsika hoe ny autoritaire dia mibaiko fa tsy manao. Fa le leader sady miasa izy no manao. Mifampitarika aminao. Fa n'Andriamanitra hafa mitsy. Tsy vita mitarika eo alohanao izy a, fa izy mitsofoka ao anatinao a, manao n'le izy miaraka aminao. Miala amin'ny fahotanao izy. Mitsofoka ao anatinao izy, manosika anao hiala amin'ny fahotana. Manaova ny tsara izy, mitsofoka ao anatinao izy, manao le tsara. Mihavana izy Kristy ny fihavanantsika. Izy zany sady modely a, raha mbola mitamatama ianao, izy mitsy mitsofoka ao anatinao. Ka ndraindray zava-bitantsika amin'ny fiarahamonina reny a, tena izy no manao azy. Izy no tena manao azy ao anatinao. Satria misy zavatra tena tsy vitatsika mitsy fa rehefa vita le izy dia gaga ianao. Tahaka sana amin'ny fiainantsika, na resaka manao projet io, na resaka misy dépense io sy ny sisa, gaga ianao na vita an'le izy hoe inona navitako an'le izy to, fa tsy heriko tsony izy le mitsofoka tao a, nahavitanao an'io zavatra io. Nahavitanao zavatra mahagaga, masony olo nahavitanao ny missionao. Iasa ao anatinareo zay ankasitraha. Ngeza be zany a, rehefa mody zany anao dia Andriamanitra zany iasa. Anaovanao fanadinana, anaovanao asa amin'ny toeram-piasanao, anaovanao zavatra tsara amin'ny fiarahamonina, ninona fijery ny olona anao. Anisan'ny tsodramy tsara io hoe izy ane no miasa. Ka na ny tsy vitanao ara lasa vitanao. Na ny zavatra nahamenatra anao ara lasa vitanao. Lasa tsy mitsanga menitra anao ny teny teo amin'ny olona, nitsangana teo mason'ny olona satria zaho izy hiditra ao anatinao anao an'io. Anetsika ny tongotrao a, anetsika ny tananao a, anitsy ny fijerinao a, ibaiko ny fonao aho. Ka izay mahatonga antsika ndraindray amin'ny fiainantsika mahavita zavatra moatra no vitatsika isika satria Andriamanitra kay a miasa ao anatsika ao. Zay indray a ny ampianaran'ny tompo atsika, bavaka isika. Tompo andretony mpandrefana samy tompo sy ny ho mpandrefana samy tompo. Andriamanitra ny fiadanany anao me fiadanany zahay. Jesosy Kristy mpiandro lehibe, misy rano fanekena aminay, tsy azo fafana izany. Mampahirezo ny mpandrefana samy tompo. Ay ianao no miasa ao anatinay, na ny fikasana na ny fanaovana ny sitraponao. Ianao tsy hoe maniraka, fa ianao koa no miasa ao anatinay, ka mahavita zavatra maro ny zavatra rehetra dia hainy mino. Maro ny asa efa nataonay, tsy tsaronay fa ay ianao no manao azy reny. Ao ny mbola ho ataonay, aza miala aminay tompo, fa midira anatinay, iasa zay tsara sy akasitrahana eo masonao. Miomana izay mpanefana samy tompo rehetra na ny eto na ny tsy eto, hatramin'ny lavitrany omany izy ireo mba hiaona aminao Kristy. Na ny mandray ara-baky teny, na ny mandray ara-panahy
samy diovinao satria samy zanakao. Noho ny aminaran'ny Kristy irery aminy zay vela sy manjaka miaraka aminao mifanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana amin'izany tapany voalohany amin'ny fanampom-pivavahana, manasa ny tompona andraikitra isika ilaza ny raharahany fiangonana. Ho amintsika rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao marain'izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Manentana antsika hatrany mpianakavy ny finoana amin'ny fahafoizana mahakasika ny tournée pastorale sy synode lehibe izay ho tanterahana ny sambava ny volana aogositra. Izany dia andraisan'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela Anjara. Afaka raisina ao amin'ny biraon'ny secrétariat na ao amin'ny biraon'ny mpitandrina izay foinao. Isaorana ihany koa raha io efa izay na efa ny anjarana. Avy amin'ny komity mifankalazana faharoapolo taona na mpitandrina sy fahadimy-ambin'ny taona ny arahana nompo tamin'ny pasteur Rakotojafy Mikaela Mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka soamantsara ny rodorotom-pahasoavana mariazy kristianina izay notanterahana ny alahady 18 Jolay lasa teo. Isaorana mpitandrina Rakotojafy Mikaela Mianakavy, ny biraon'ny fiangonana ary indrindra isika tokantrano kristianina sy mpianakavy finoana Tsakanavaka nanoana ny asa ary nandray anjara tamin'izany. Ny hetsika manaraka dia ny volana septambra mahakasika ny rodorotom-pahasoavana mpandray ny fanasan'ny tompo. Izany dia antsoina ny fandraisana anjara ny mpandray rehetra. Efa afaka atao ny misoratra anarana mahakasika izany any amin'ny komity. Manentana hatrany amin'ny famerenana ireo valopy mbola eny an-tanantsika ho fanohanana ny ezaka Tsangambato ho amin'izao fankalazana izao. Mbola misy ihany koa ireo arivava afaka jifaina mifandraika amin'izany. Dia mamerina fisaorana antsika rehetra samia ho tahian'Andriamanitra. Avy amin'ny sampana Dorcas. Fampatsahivana ho an'ny sampana sy ny fiangonana fa misy ny fampianarana ataon'ny sampana androany hariva amin'ny roa sasany. Fifampizarana izany mahakasika ny tany amin'ny lasitselatra. Anatanteraka alimbavaka ihany koa ny sampana Dorcas ny zoma 30 Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 9:00. Isy ihany koa ao anatin'izany ny fizarana mahakasika ny vehivavy sy ny tokantrano koa dia manasantsika fiangonana sy sampana rehetra. Avy amin'ny sampana sekolelady ilazana ny mpampianatra sy ny mpianatra sekolelady rehetra fa mitohy hatrany ny fampianarana isaky ny kilasy hatramin'ny 15 Aogositra. Aorian'izay kosa dia tohizana ny fampianarana faobe. Avy amin'ny sampaty anatanterana tohana skoto izay hetsika efa fanao nisataona ny sapaty. Ny 18 Aogositra ho avy izao no anaovana ny fisariana ka zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro na PPN sy fitaovam-pandrahoana vilany no zaraina amin'izany. Ny loka voalohany dia mitentina 200,000 ariary, loka faharoa 150,000 ariary, loka fahatelo 100,000 ariary, loka fahaefatra hatramin'ny fahafolo artikla mitotaly 100,000 ariary. Ny tapakila dia efa azo raisina manomboka an'io amin'ny vidiny 5,000 ariary. Dia misaotra antsika hatrany amin'ny fanohanana ny sampana. Mijanona ny kape, ny mpiandraikitra sy ny sakaiza ao aorian'izao fitaovam-pivavahana izao. Rakim-pisaorana voaray androany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavana nomeny ahy hatr'izay. Atolotra ny fikambanana katekomena. Dia toy izay indray vaovaontsika ry havana ny voninahitra an'Andriamanitra irery any. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany. Fivelena ho antsika ny nahavitany fanamasina fanabadiana reto zanantsika angatahana hitsangana raha ao. Erimanga mamy Jeremisy Andriamanjato anitry ny aina faniry. No vakansa zareo to. Fivelena ho antsika ny mandray reto avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Raha ndre misanatra ka mitiana soa zazakely atolotra ray aman-dreny ndre misanatra ny zakatiana sy raha arosoa miora lidi. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana.
zazakely raha ry John mianoka natura fity tolotra ray aman-dreny raha ry John Rivonaina Bien-Aimé raha mana mizaka ando na rindra atsy izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana ho amasina fanambadiana Andry Anjara Masofidy sy Ratovoaly Vonjy Irina Fita reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana raha be vahoaka Onjinaina Celestin sy raha Soambolanjara Valisoa Léonie reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana araka ny alahady farany dia misy asa sy fampirizana tolotry ny sampana safify rehefa mirava ny fiangonana ny ditipotra faobe taon'ny VFL dia sabotsy ho avy zao amin'ny 5 mbola afaka misoratra anarina atsika androany tsara raha misoratra androany satria misy ny fanomanany amin'izany ny vita soamantsara ny fanokanana ny masera protestanta tany zay sy ny filohan'ny fiangonana ary namana hafa koa araka ny volaza zanakitsika eto amin'ny chapelle ny anankiray amin'ireo ary zava-dehibe zany satria vitsy ny manana an'izany izay tany nahita fa ireo masera ireo mafy be mihitsy ny fifanan'zareo satria 17 taona iny ankizy ny tany zao vao natokany mafy be ny an'zareo le masera ao mbola 20 eo fotsiny satria zareo zany nefa efa tamin'ny 1960 tany ny antombohany mbola 20 aminy isany satria zareo tena sarotiny be mihitsy ka tena hoe tena rabena mihitsy zay tafavoaka amin'izany zanakitsika eto amin'ny chapelle zany efa maro ny mpitandrina manana masera koa zany tsika masera protestante evitsika emo ary embavady mitafo zany azo vangina raha mitsidika any sy sabotsy namena any koa misy tobon'zareo dia masera mitovy amin'ny masera rehetra zareo ary tonga atao daholo ireo masera avy amin'ny fiangonana hafa ny fanotrona tamin'izy ireo ny synode lehibe any Sambava misaotra zay efa nandray anjara amin'izany ny synode lehibe zany matetika zany afangaron'olona amin'ny fifidianana tsy andeha hifidy loatra na tongavana any ny atao amin'izany 2 andro voalohany fampianarana lehibe dia 7 andro eo mandinika ny raharahana efitsika manapa-kevitra tahaka nataon'ny député mivory reny zany ministre sy député miaona reny koa marana azy voatran'iny zany dia le zavatra tapaka rehetra eo zany no atolotra hoentin'le olona voafidy eo amin'ny 9 taona manaraka fifidianana zany le ray andro sy tapany manaraka le izy fotsiny zany hoe tsy fifidianana zany no ale amin'ny dikany fa ny fifidianana ny mamarana azy ndray le mpanao gazety reny diso hevitra ohatra zay tany Manankara 2 andro zareo te fa 3 andro manomboka amin'ngonongona vina amin'ny fifidianana izy dalàna roa ny te ankaty tsy andeha hifidy ange ny andanana amankaty fa andeha anamboatra ny fiainan'ny fiangonana ana amin'ny 2 andro farany any misy an'izany la ny vatsy ny sasany dia nody ny ngonongonona mamtanilo vao mankany ka le 2 andro voalohany io zany ny fampianarana io zany mandray anjara amin'ny paster io mila entina mbavaka satria ny masarotra an'io eo daholo ny olona na ny mpitantana ara-piangonana na ny mpitantana ara-panjakana invité eo dia misy fampianarana io zany tahaka ny conférence universitaire ny masarotra azy faharoa le dosage n'le fampianarana avo loatra izy io étalage de connaissance matory ny olona amin'ny rehefarehefa loatra dia mena hoe zany koa ve dia ampianaran'le ty mba rirahan'ny chapelle anankaty dia mila vavaka io fa tsy hoe morakory manao an'izany olona 3 tsongaina manerany FJKM zany Antranam-Pitan-dranomasina ny mahazo manao an'io dia zava-dehibe zany zay mbola anohana ny mpitandrina amin'izany ny fandaniana momban'izany dia raisina an-tanandroa ao amin'ny bureau ny fiangonanao satria misy ny fandaniana ateraka izany misaotra amin'izay efa nanolotra izany fandraisana anjara izany tokony ampanefana ny tompo reto olona reto hiakatra ty anoloana hoentina mbavaka rajonary voalohany aina maminirina sy rakotojafo raha voanoelitiana fanirina mitodika any amin'ny olona reo zany zareo zany ka saina atokana entina mbavaka atao amintsika fatatsika fa tsisy olona tokatokana fahatanina zanaka pastira raha fa mandalo fitsapana maro samihafa no voatokana hivavaka isika misaoranao zay Andriamanitra no fisiny reto vokatra reto ndray tapakevitra izy reto anatina ny latabatrao efa amantaona ny vitsivitsy mihitsy ny anaran'izy ireo fa tsy hery taona fotsiny tapakevitra izao satria
no Andriamanitra no momba azy ireo. Ka ny fanapa-keviny tsy tanteraka raha tsy miaraka aminao na dia joro eto azy ireo. Ka ianao Andriamanitra misafidy ny olona tokony homba tatabatra aminao, ka mametraka azy eo am-pelataranao izahay ny fiomanana rehetra ara-batana ara-tsaina ara-panahy, ary ianao Andriamanitra hitatana azy ho tanteraka soamantsara ny faniriany, ary ianao Andriamanitra homba azy ireo hatrany amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahasalamana iry sy tanjaka hiatrehana izany, ny amin'ny Kristy Tomponay. Amen. Mahazo toerana nareo dia azo adinoana ny lojom-bavaka. Misy ny fioanam-be maro samihafa ry havana. Ny an'ny sapaty zao efa tonga eto volana Aogosto, ka manontany ny sapana rehetra fa mamonjy fioanam-be. Ny fioanam-be zany mahazo mandeha daholo, zay ny tombony. Ka misy ny calendrier ny fioanam-be samy mamitana amin'ny foben sampana. Ny an'ny skoto zany alainy ty rehefa mirava, na raha tsy diso efa manana kopian'ity koa zareo. Tsirony mandidiny amin'ny skoto. Tsirony mandidiny amin'ny skoto, ary koa zany tsara ny manatrika nisy olon'le lasy tsy vita reny koa zany ny sapaty zany manasa manana daholo ny sampana rehetra, fa samy mamitany hoe vina ny anjarany. Iroso amin'ny rakitra isika dia n'olo tena ho an'ny tompo, ao ny antokopira afaka mira ao anatin'izany dekona andaon'ny fanaminana.
fito amin'ny roapolo amby efajato no anoizantsika ny fanatazanandrakitra. Valo amin'ny roapolo amby efajato ny andiny voalohany sy ny fahatelo ary ny fahaefatra no iraintsika melohan'ny tsodrano. Raisao finoana riavana ny tsodrano izay atolotra rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ihainao ny Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avony eny anaran'Andriamanitra Jakoba. Atonga famonjenao anao avy amin'ny fitoerana masina ity ne izy, hanome anao araka ny fonao ne izy, ary hatateraka ny fisainanao rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Tompontsika mpiandrodro lehibe, hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny hatateraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany ho masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manasa anareo riavana azo toerana iombona vavaka mangenitsika, hisaotra ny Tompo. Ary nandreny feo ny Tompo aho nanao hoe, iza no irahako ary iza ny andeha irakay, dia hoy izao, inty aho,
irao aho. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Asa sy fampahirezana rehefa avy eo ry havana.